alaliniko ny finoako, alaliniko ny finoako mba ho kristianina matotra aho. Fandaharana enoinao eto amin'ny Radio Maria Madagasikara. Faly tafaraka amintsika mpiainoray ny tenako amin'izao takarivan'ny alarobia farany volana aogositra taona 17 izao. Frera Marcel no manolotra ity dinidinika fandaliana-pinoana ity dia ivavaka aloha isika nakina izao fandaliana-pinoana izao amin'Andriamanitra ary ny loha hevitra hodiniasika indrindra no ataotsika tonombavaka satria resaka mahakasika ny fianakaviana isika, ny mahasarobidin'ny fianakaviana ka dia ny modely nomeny fianakaviana masina tao Nazareta indrindra no angatasika amin'Andriamanitra mba ho azo ny fianakaviana rehetra satria ny fianakaviana vanina, ny fianakaviana mivavaka, ny fianakaviana nitsakan'Andriamanitra izany no fianakaviana modely sady manorina ny fiarahamonina no isantarana sahady ny hasambarany lanitra izay. Andriamanitra, sitrakao tonga isan'ny fianakavianay olombelona i Jesosy zanakao, naterakao talohany narinao an'izao tontolo izao tany an-danitra izy. Ko velome ao aminay ny fanazana ny aina nomenao sy ny misteriny mba tonga ny ray aman-dreny hasiaro fa miombona anjara mahaloha ranonaina anao izy ary koa mba hahatonga ny zanaka teraka rehetra mba hitombo fahendrena sy taona ary fahasoavana eo ampiderana ny anaranao masina amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Toizatsika zany ivavaka izany amin'ity hira ity. Jesu, Maria Josefa, família, fiana, caminho.
isaorana ny koral avy ao Volazato imady a nanao an'izay hira ny hoe Jesoa Maria sy Josefa izay hamasino ny fianakavinay vavaka iny hira iny anytonikirany zany tena milaza an'izay vavaka zay a milaza ihany koa ny toetra ny fianakaviana masina ary mampitahany zany toetra ny fianakaviana masina izany ihany koa hoe ohatrohatry ny ahoana zany tokony ho toetra ny fianakavitsika kehitriny io sika mihainao tokantrano ny fandaliana-pinoana io a zay ny fianakaviana masina tany Nazareta modely fakantaka nisany Masina Josefa ray mpianakaviana, Masina Maria reny mpianakaviana, i Jesoa izy zany ano zanaka. De zay fifandraisan'ny ray reny zanaka zay zany no nisongadina tao amin'ny fianakaviana masina tao Nazareta. De iny tonikirany koral avy any Volazato Jesoa Maria Josefa teo iny milaza an'izay hoe amasino ny fianakavinay mba hakatahaka io fianakaviana io. Anisany matanjaka ary nanokanana fotoana be deabe ary mbola hanokanana ito amin'ity Radio Maria ity ny lafiny fijerevana ny atao hoe fianakaviana mifamatotra amin'ny lafiny fanabeazana satria anisany raha jerena zany ny tondrotra pastoral na ny tanjona faritany diocèse dia anisany tokony ray lehibe zany makasika ny fanabeazana. Eo moa ny fandalinana ny soratra masina ny ady amin'ny abadona ny fitoazinany tontolo iainana reny efatra reny zany no ataosika hoe fototra efatra iorainany pastoral rehetra tao amin'ny diocèse. Makasika amin'ny fandalinana soratra masina de be deabe ny fandalina-pinoana iresahana an'izany. Ny fandarana samihafa ito amin'ny Radio Maria fanetanana any amin'ny fikambanana masina makasika ny tontolo iainana dia fatao ihany koa ny ady amin'ny abadona mitratroka ny sekoly katolika miaraka amin'ny dideky reny zany ao anatiny fa ny fianakaviana dia pastoral ny fianakaviana dia anisany ihany koa ao anatin'izay ataontsika hoe fanabeazana zay ka zay no antony nandraisana indray ty loha hevitra ty ny niarahana tamiko moa ny resaka makasika ny fanambadiana i Montperanona efa nanao be deabe makasika ny fifandraisana ao anatin'ny tokantrano fa ny tena ho resantsika zany androany de le hoe io fianakaviana io zany no fototra izay iorenany famolavolana ny olona anankiray zay rena misingany manokana hoe olona anankiray raha ohatra izy tonga olombanina tonga olona mandala amin'ny fahamarinana raha ohatra izy tonga amin'ny hoe fandraisana andraikitra tena hoe homme responsable izy zany tena tonga amin'ny fahamatorana maha olona feno ary mahafehy ny fifandraisana amin'ny tenany amin'ny manodidina azy fifandraisana amin'Andriamanitra dia zany olona zany sy tongatonga ho azy fa mifandray amin'ny obolana malagasy hoe ny azo no vaniko lakana dia ny tanina ny riny no tsara satria ny tanjona zany de hoe ny olona rehetra miaina sy miriaria hitatsika amin'ny arabe mifanena amintsika mifanerasera reo zany dia tarafina mandrakariva amin'izay atao hoe tena olona ve izy sa olombelona fotsiny ihany hoe miaina toy ny biby zany hoe mihinana izy dia ireo zavatra voajanahary ataony ihany mihinana matory izay ihany no ataony de miteraka fa jerevana maha olona zany hoe olona mivelatra izy mivelatra ara-pinoana mivelatra ara-moraly mivelatra mitombo ara-batana mivelatra ara-pietse-posy fa haizana mifandray amin'ny hafa eo zany no ijerevana ny olona anankiray hoe olona ataontsika hoe mivelatra sy mitombo zany olo zany no ny lanany hoe fanabeazana avy amin'ny fianakaviana fanabeazana any an-tsekoly fanabeazana eo anivon'ny fiarahamonina ary fanabeazana ihany koa misehatra ny asa sy fifandraisana amin'izy hoe olon-dehibe zany de zay zany no tena tanjona hamolavolana olona olombanona olona vanona amin'ny sehatra rehetrarehetra manontolo misy de rehefa hoe ny olona rehetra ao anaty fiarahamonina zany ao an-trano eo an-tanàna ao amin'ny fokotany ao amin'ny commune de mitatra eny hatramin'izao tontolo zao raha ny olona tsirairay zany tonga amin'izany ataontsika hoe fahafenoany fanabeazana no raisiny zany ka tena tonga olombalona tokoa de zay vao misy ny tena atao hoe fiarahamonina mendrika fiarahamonina azo iainana fa ny mahatonga ny fiarahamonina amin'izao mandalo crise sy misy olana io de satria sy mitovy ny ataontsika hoe zany fary mpanabeazana zay no raisina ho an'ny sasany tena tany amin'ny fanabeazana fototra atao amin'ny fianakaviana mihitsy no efa nisy zavatra sy ampy na lafiny ara-pitiavana fotsiny dia efa misy zavatra mandringa ao de sy ampy dia mitarika amin'ny fiainana mandrakariva ary tsy azo ny alana mihitsy ny takaitra velan'izay tsy fahampiana fitiavana zay de ohatran'izay koa ny fanabeazana ara-saina sy ampy ny fahalalana fototra zay zavatra tokony mba fantatra de misy fiatraikany foana zay amin'ny fiainana amin'izy olon-dehibe
ohatra zay manontolo zany a ny lafi-piainana rehetra amy lafi maha olona io raha misy banga ao eo indrindra zany a indrindra hatramin'ny andron'ny papa Joan Paul faharoa tamin'ny taona 470 nanaovana synôda mahakasika ny fianakaviana de namoahana ny famporisihana apostolika taorian'ny synôdan'ny évêque zany le hoe familiaris consortio efa nilazalazany papa Joan Paul faharoa zany hoe toy izao ny lanja ny fianakaviana izao ny mahazava-dehibe ny fianakaviana ohatran'izao a ny sarina fianakaviana modely de fandresahany tao zany a de nanomboka tamin'ny taona 420 dia tena nijerevana ny hafeno ny fanabeazana fototra ny fianakaviana dia mbola niverenana indray a ny synôda mahakasika ny fianakaviana tamin'ny taona 420 de nisy ny synôda iny zany a nijerevana mahakasika zay fianakaviana zay na namafisana an'izay satria ny fianakaviana kehitriny dia misy korotana sy filaminana satria sy mifampiaino ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny mpivady misy ny sarabady dia manahirana ny fanabeazana ny ankizy eo ihany koa hoe olona samy efa ny sarabady ndray a dia lay raha matoa ny sarabady manambady olona hafa reny zany le hoe olona ny sarabady dia manambadindray mandeha de misy korotana foana zany ny amin'ny fianakaviana zay dirany ray ny olona ohatr' zany hilazana zany hoe raha vao anatin'ny fianakaviana no misy korotana dia sy hofenina oviana oviana zany hoe fanabeazana amolavolana olombanina izany satria atao ahoana moa ny amolavola olombanina zany a ohatra hoe ny zanaka ao an-trano ny mpivady miady lava eo le hoe ady lava fa tena hita mihitsy zany hoe mifanipaka ny hevitra andrangahy sy ny hevitra andramatoa de la izaza sy afaka hanao synthèse personnel hoe inona no raisina hoe inona zany no marina amy lafi mifihetse-po izy a mety hagnomba andreniny amy lafi ny raindray rehefa mandinika izy mety manao hoe marina ny dada de sahirana izy amy fitondrana fiainana hoe ny aizany marina ny aizany arahana zany hoe raha vao misy ny tsy fifakazahoana ao anatin'ny fianakaviana dia mandrinika ny fanabeazanao ka eo indrindra zany nahatonga ny taridresaka hoe anisan'ny lahara-pahamehana na eto amy diosesitsika na amy pastoraly iraisan'ny eglizy maneran-tany zany ny fijerevana ny fianakaviana zany satria ao no andry iorenany famolavolana olombanina ary rehefa samy voavolavola sy tena hoe voataiza tao amin'ny fianakaviana na azo fanabeazana fototra tena mipetraka tsara zany na raha soatoavina io a soatoavina zany a kolosaina lay ataosika hoe fiarahamonina mendrika misy fitiavanao a misy fifandeferanao a ao amin'ny fianakaviana no ianarana zany hoe mahay mitia ny olona rehetra tsy manavaka zany a ao fianakaviana no ianarana mizara zay mba nanana zany a ao fianakaviana ihany koa no ianarana mandefitra ny zavatra zay hoe sy ianao no nanao ny atsona fa mila mandefitra koa ianao de ao ny ianarana azy fanabeazanao meny ray aman-dreny io a ao zany ianarana zany fandeferana fitiavana fahaizana mizara fahaizana miaino fahaizana mamboraka zay iainana ao fianakaviana no ianarana an'zany ka hoe ny fianakaviana zany tsy maintsy a fianakaviana miorina tsara indrindra ny fianakaviana tokony hoe modely amy lafi-piainana rehetra ny mpivady vita mariazy mpivady vita mariazy zany a miaina ny finoany dia azony ankizy alay tahaka tsara ny fiainany ny ray aman-dreny ve moa tsy ho diso satria na ny fanabeazana ny raisina koa mety efa nisy zavatra nandringa tao fa farafarasa zany a mba mijoro am'izay hoe eto zany mba atao hoe moyenne zany de mba mahatratra zay fianakaviana vita mariazy mba mivavaka isan'andro amy fianakaviana ny ray aman-dreny ao tokantrano a mahita sy mahalala tsara ny fihetsiky ny ankizy tsirairay hatramy fahazazany de mahalala hoe ny fihetsem-pony anina ty ohatr' zao ny zavatra ohatr' zao tsy zakany zao ny zavatra tiany zao ny zavatra imatimatesany izao ny talentany de anatin'nyreniretreny ny ray aman-dreny no miezaka zany a mioriantena hoe mitaridalana miankadrea ny zaza tsirairay ary ny zaza sy atao fanabeazana hoe bambaray a safy be masiny ao fa sy maintsy jerevana maizy azy tsirairay a sahala amin'ny anaovan'andriamanitra ray asika any an-danitra hoe na de samy hafa na dia samy zanak'andriamanitra dia samy manana ny hitantanan'andriamanitra ny fiainany tsirairay samy meny fanomezam-pahasoavana de jerevana maizy azy ny tsirairay a zay zany tena atao hoe fianakaviana makatahaka an'andriamanitra andriamanitra dia samy zanany samy tiany fa jereny amaizy azy ny tsirairay fatany tsirairay ny tantarany fatany ny fahombiazany fatany ny tsy fahombiazany rehefa sendra fahombiazana izy a de raina rehefa sendra tsy fahombiazana izy a akaherezina ohatran'izay zany tsirairay ary sy mampitaha koa anatiny hoe ikalahanina mba nanao BPC ohatra anareo ndray mandeha izy de afaka fa maninona anareo ry sa afaka anina ohatrao sy atao akapobeny ohatr'izay zany fijerevana azy ao fa ohatra ny ijeren'andriamanitra hoe samy manana ny tantaram-piainany samy manana ny expérience-ny samy manana ny zavatra andalovany fa ny ray aman-dreny am'jery azay taridresaka zay lazana hoe ny fianakaviana tokoa no andry iorenany famolavolana olombanina
andro renany famolavolana olombanina ka ny fianakaviana mijoro sara mijoro ara-sakramenta ray aman-dreny vita mariazy ao ny zaza rehetra ihany koa de tezana andray ny sakramenta sahazany taonany ary biazina ara-pinoana fanaraka amin'ny taonany firy taona izy tokony mba hanomboka katesizy taona voalohany taona faharoa ovina izy afaka ko amin'ny voalohany ray de rehefa aveo ampidirina amin'ny fikambanana masina de anao ihany mahita hoe aty ny metimety aminy angamba dia lazaina aminy hoe aroka ny tokony anao azao na hoe lahy tokony anao azao de alefana izy de hitanao koa ny taonany hoe tokony anao confirmation izy ampianarana katesizy ray taona roa taona de makany zay zany ny famolavolana olombanina fa rehefa voavolavola olomendrika ny tsirairay dia milamina ho azy any fiarahamonina azo iainana ary paradisa eto tany reny ara-siny isan-karazany reny de profo milaza fa misy zavatra banga tany amin'ny fototra tany satria na de eo azy ny ataontsika hoe mety namana ny fiarahamonina ny mi-influencer misy rivotra misoka fiarahamonina kehitriny ny tsy firarahana ny fanaovana ny vola ho Andriamanitra raha nanana fanabeazana fototra sara ihany ny zaza dia mba sarosarotra kokoa ny fakapanahy ny mitaona azy satria raha ohatra ny fanabeazana efa tsy nisy tamin'ny fianakaviana ny fanabeazana fototra no eo ihany koa zany ny zavatra tsy miakina amintsika fa tontolo iainana kehitriny rivo-piainana kehitriny ifangarony sara sy ny ratsy zao zany efa eo raha teo de vao mainka fameno zay dia fahasimbana tanteraka faharavana sisy ninona azo atao ka mba hisoroantsika zay zany no hoe efa tsy azo ialana ny rivotra tobaka ny ataontsika fanatotoloana mondialisation sinsisa de faravarasa zany mba manana fiarovateny sika de hoe aleo ny fanabeazana fototra ty amin'ny fianakaviana no jerevana tsara petraka tsara dia na mitady ho voasarika azy izy mbola mety hizanona fakapanahy ihany zay fa mba hanana ataontsika hoe fahaizana mandanjalanja fahaizana manivana ihany ny ankizy dia tena ataontsika hoe fa fakapanahy ngeza izy no soloka agny fa izay manana herim-panahy matanjaka dia tsy ho voasarika izany ka eo ary de zay zany lo hevitra sika zany de hoe ny fianakaviana ao no fototra ianarana ny ataontsika hoe asaram-panahy haolombanina zay ny papabenao fahinana ambifolo de anisan'ny mpiteny an'ity hoe ao amin'ny fianakaviana no ianarana manome fitiavana ao amin'ny fianakaviana no ianarana mandray fitiavana zay rehetra ao anatin'ny fianakaviana de tratry zay sady manome no mandray fa tsy hoe ny sasany te ho tiavina foana te ho tiavina te hany ho mpitiavana ihany fa sanatria azy ny mba hizara fitiavana de ao amin'ny fianakaviana no ianarana zany amin'ny fifandraisana madinidinika ao an-trano fiesika mandeha ho azy ny ray aman-dreny mahay maneho hoe mba neoko fitiavana reto zanako reto mandeha mesena de mba mahalala hoe sy hoe manao kiboasena agny fotsiny fa mba misisigna zavatra ho an'ny ankizy zavatra sosotra ohatr' zany ianarana zany hoe mahay maneho sy manome fitiavana na ny ankizy ihany koa de mba mahay maneho sy manolotra fitiavana ny ray aman-dreny ohatra sotra de sotra hoe mba milaza voka-panadinina ny an-dakilasy de mba hafaliana no andronany bulletin any dada sy mama hoe dada ty ny vokatra tany am-pianarana faly ny ray aman-dreny satria fitiavana zany hoe zaza zany mahay mamaly fitia satria ny ray aman-dreny efa miasa miezaka manao zay rehetra mba hanabeazana ny zanany asoa tsara n'le zaza de ny zaza maneho fitiavana amin'ny fanaovany ezaka ihany koa famaly am'izay de miezaka amin'ny fianarana maneho an'izany vokatra zany amin'ny ray aman-dreny zay ao fianakaviana ny ianarana manome fitiavana ao ny ianarana mandray ny fitiavana izay ny tena fanabeazana fototra indrindra sy lafiny hoe fahaizana mamaky teny sy manoratra aloha voalohany fa na io vavaka io aza dia efa endrika isehoany zany hoe fanomezana fitiavana an'Andriamanitra satria nandray fitiavana avy amin'Andriamanitra zay ny vavaka zany tsy latasy ary zay mandray ny fivavahana hoe zavatra tsy maintsy atao fotsiny dia diso zany na de mivavaka ny fianakaviana fa sy ao anatin'izay toe-po sy toe-panahy toe-saina hoe nandray fitiavana tamin'Andriamanitra ty fianakaviana ty tamin'ny andro androany raha tany saina ny zavatra nitrangatra amin'ny maraina de na ny sakafo asika tamin'ny maraina vita tsara ny asa nomeny fahasalamana sy nisy narary na tsapa nandray fitiavana tamin'Andriamanitra de zay no manosika rehefa aveo hoe hivavaka isika rakizy hivavaka isika vady hiara hivavaka isika haneho fitiavana an'Andriamanitra ka zay na de manentana zany sika hoe mila mivavaka amin'ny fianakaviana raha sy anatin'izay toe-posy toe-saina ary toe-panahy hoe fandraisana fitiavana avy amin'Andriamanitra ary fanomezana fitiavana ny anaovana mivavaka de mitovy amin'ny sinanao tsy misy dikany fa ny fitiavana no manosika zay no mazava-dehibe azy ka zao isika zany isika ny fianakaviana mandre an'izao manomboka androany de afaka manao hoe asongadino ary ataovana tontolo-bavaka satria manabe zany sika ao anatin'izay sy hoe atao fotsiny satria ny lehibe mahalala fa ny ankizy tsy mivoatery fatany aby zavatra de hazavainao anatin'ny vavaka izy hoe zao vavaka atao amin'ny mpianakavy takarivo zao na zao vavaka maraina atao amin'ny mpianakavy zao dia hanehosika fitiavana an'Andriamanitra satria nandray fitiavana be dehibe avy aminy isika
tena marina manko le hoe ao amin'ny famolavolana olombanina ny tanjony fianakaviana hoe vita mariazy ny ray aman-dreny manabe ny zanandreo ao zany a sekoly ianarana zany fitiavana zany a manome fitiavana ary mandray fitiavana de io zany a na ny vavaka dia fisehondry zay hoe nandray fitiavana avy amin'Andriamanitra tamin'ny asa mahagaga sy fahasoavana nomen'Andriamanitra isanandro sanandro dia maneho fitiavana an'Andriamanitra sy hoe mamaly fitia sika sy avaly fa maneho fitiavana azy amin'ny alalan'ny vavaka de zay le hoe azavana amin'ny ankizy le izy hoe fanehoana fitiavana an'Andriamanitra zao vavaka ataosika zao satria izy efa tena tiatsika de io a fianarana manome sy mandray ny fitiavana io zany mihitatra amin'ny fifandraisan'ny mpivady aloha rangahy manome fitiavana andramatoa dia mifamaly ohatr'izay de zay a mifampidipiditra ihany koa zany zay amin'ny ankizy lay zanakavavy zanakalahy reny amin'ny rainy sy ny reniny mifamaly mifampiditra eo zany amin'izy mianaday avy de mianatra mifanome fitiavana sy mandray fitiavana zay a de ianarana zany zay de rehefa avy eo rehefa masaka ao anatin'ny tokantrano zay hoe amin'Andriamanitra mipetraka zay fandraisana fitiavana sy fanomezana fitiavana zay mpiseho avavaka iny amin'ny fifandraisana samy mpianakavy ao anatin'ny tokantrano mandray fitiavana maneho fitiavana misy fifanakalozana teraka afaliany zany iny rehefa avy eo zany a no mitondra ho azy an'izay olona voabe tsara tao fianakaviana rehefa mivoaka ny fiarahamonina misy azy izy dia afaka ihany koa zany maneho an'izay amin'ny namany na mpiara-mianatra katesisy aminy mpiara-mianatra aminy any an-dakilasy miara-milalao aminy milalao fotaka sy milalao manao kidorisy sy ny namany miara-milalao any dia hitataratra zany eo amin'ny ankizy le hoe manana culture d'amour le fony mihitsy zany no efa afaka mandray fitiavana ary tonga de sapany manome hafaliana azy rehefa misy olona maneho fitiavana aminy ary izy any koa de afaka maneho fitiavana azy olona fanerasira aminy zay zany anisan'ny fototra iorenany atao hoe atsara-panahy hafa rehetra zay a mbola ho avy eo satria eo zany ny famindra-po zany a dia raha manana lafika le fototra ao ambany zany manana fitiavana ianao dia mora aminao zany a ny hanana toetra mpamindra fo mora aminao a ny hanana toetra haharitra zany hoe patience moa zany na fifandraisana man'olona misy olona de anarinao sanandro tsisy fiovana sy ny namany fa raha manana fototra fitiavana ianao dia manana ny ataosika zany hoe faharetana zany a eo ihany koa ny halemem-panahy ny fanetretena ny fahamarinana zany le fahaizana miaiky heloka fahaizana manao tatitra mazava manao compte rendu amin'ny ray aman-dreny hoe za taritaria sy mba mandangalanky ny olona manana fitiavana zany a dia afaka miaina an'zany a mora foana de afaka mandefitra afaka mamela heloka sy mitana lahelo amina namana zany satria manana an'izay fitiavana le hoe nitaizana handray fitiavana sy mizara fitiavana zay dia tonga ho azy zany a reo ataosika hoe azaram-panareo zay ny mahazava-dehibe an'io zany eo amin'ny fianakaviana ny fitiavana ny sy maintsy mipetraka voalohany eo ka ny fianakaviana zany na de atao hoe vita mariazy aza fa le faneho-pitiavana sanandro amin'ny fiesika sy amin'ny teny zay atao a dia milaina haseho mihitsy le hoe manome fitiavana ka samy mandiny tena sy rairay zao hoan'ny androany fotsiny de afaka am'izay hoe inona tamin'ny fiesiko na ny teniko no mba naneho fitiavana ny vadiko ny zanako inona tamin'ny teniko sy ny fiesiko androany no mba naneho fitiavana any mama naneho fitiavana any dada naneho fitiavana any dadabe naneho fitiavana any bebe inona ny teniko na hesika nataoko mba naneho fitiavana ny anabaviko inona ny teny na fiesiko naneho fitiavana ny rahalahiko ary inona no fitiavana sapako fanoraisiko nasehony dada tamiko nasehony mama tamiko inona tamin'ny tenin'ny mama androany no tena teny tambitamby sy fitiavana fa neveriko mandeha ho azy fa rehefa mandinika zao tena nahita ny tenin'ny mama iny kaina neo fitiavana tenin'ny dada naneo fitiavana tenin'ny bavy iny naneo fitiavana ny tenin'ny zokina zany rahalahy dia naneo fitiavana rehefa miverimberina sanandro anatin'ny fianakaviana zay ritma zay zany hoe sy tonga sainitsony ianao fa de fa fiainana izy mandeha ho azy le hoe mandray fitiavana mizara fitiavana zany ny fianakaviana kristianina ka na ny vavaka atao a de misy lanjany ary tena mampivelatra tokoa mamolavola ny aolombanina satria araka ny teneniko teo a reo asara-panahy hafa rehetra reo ny teneniko reo zao de fitoran'ny fifandraisana mihafa rehefa manomboka miala amitokantrano vo manomboka hoe fifandraisanao amin'ny hafa zany na misamypiraita-po satria mivoaka ny tenanao anao de mahita hoe za mandefitra zao a sy mitana lahelo na de ny zavatra sy tiako azy dia sy mitana lahelo zany a ananana ihany ko ny halemem-panahy tsotra milaza ny marina sy mandangadainga sy manafinjavatra mamboraka ny ao am-po mahay mizara
zany vokatr' zay ataontsika hoe fahaizana mandray fitiavana mijery hoe inona le fitiavana asehony olona amiko ary inona ny mba fitiavana nasehoko de zay zany no tena fototra ka na isika olon-dehibe zany de mandiny tena na de mieritreritra hoe zay tena sarafanabeazana taloha zay olombanina izahay olona manam-pahaizana be am'izao olona manana toerana ambony dandra isika mieritreritra fosiny hoe olombanina ianao rehefa manana zay ataontsika hoe toetra hoe nahazo toerana ambony tonga amin'ny ataontsika hoe tena manana hazany ray aman-dreny eo fiarahamonina tangalamena sy namany fa mandiny hoe ananako ve zany toetra mahay mahatsapa ny fitiavana asehony manodidina ahy amiko na ny vadiko na ny zanako na ny mpiaramonina amiko na ny avambadiko sindrisa reny zany na ny olona mifanerasera ny misehitry ny asa zay ny fototra voalohany izerevana ny olona anankiray hoe olombanina ve anao ny olombanina na azo fanabeazana tsara zany dia sy hoe jerevana fositra zany amin'ny standing de vie hoe ianao manam-pahaizana mpiasa-panjakana ambony na ianao olona tonga de nipetraka ho azy tangalamena sy ray aman-dreny eo an-tanàna eo sy voatery hoe olombanina zany fa mifijery kristianina de zay hoe fakana tahaka an'Andriamanitra ny tena maha-olombanina ny fananana fitiavana lavorary zany de hoe mahay maneho fitiavana lay fitiavana sy mila tampony ary mahay mandray sy makasitraka ny fitiavana asehon'ny olona sy manisakisaka ny zay hoe fitiavana asehon'ny olona zay na sy mirara de ny fanana zay makotoetra zay vertu zany de asara-panahy miverimberina ary sy manahirana anao sy anaovana izaka isony miaina azy fa salama hoe manao zavatra ianao na miteny de fa mifamatotra maizy anao misy le toetra zay ny asara-panahy ny fitiavana ka ny olona manana fitiavana zany de mahay maneho fitiavana mahay mandray fitiavana ka samy mandiny tena jereo fa mety misy ankizy kely ao an-tranontsika ao mety mbola kely izy efatra taona fa ananan'zay hoe tsapany ny fitiavana aseho azy asehony amin'ny fiesika zany mahay maneho fitiavana ihany koa izy amin'ny fiesikany na ny zavatra ataony sy ny teniny na mbola kely azy fa mifanohitra am'izay misy olon-dehibe sy araka ny eritreretanao azy nefa sy manana an'izany asara-panahy zany zay nefa no fanabeazana fototra tao anatin'ny fianakaviana satria na ny fanambadiana de fitiavana no fototra nanorenin'Andriamanitra azy mba hananana an'izay fitiavana zay ary jereo na nitanjona sika ne amin'ny fivavahana amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy sika ao de zay no angatahana hoe mba ho lavorary amin'ny fitiavana mba ho lavorary isika amin'ny fitiavana la perfection de la charité fa nyteneniko teto mba ho lavorary amin'ny fitiavana zany satria ny fahalavorarian'ny fitiavana izay no anahafana an'Andriamanitra re mijery ny taratasy voalohany masinam-pera toko faharoa iny sika de ozy izy hoe mba hiraisantsika amin'ny fomba an'Andriamanitra zany de misy dingana be dehibe ozy izy hoe ny finoana asio asara-panahy ny asara-panahy asio fandeverana asio de makatra hoe fahafezatena asio fahalalana oniny asio fitiavana ny namana ary ny fitiavana ny namana asio fitiavana an'Andriamanitra misy degré ohatr' zany ny ataontsika hoe fahalavorariana ara-panahy mianga avy amin'ny finoana tariny batemeny zay vao tonga amin'ny ataontsika hoe fanafana an'Andriamanitra zany na hoe fahamasinana kristianina hilazana ny mazava-dehibe ny fitiavana ny ataontsika hoe manana degrena spiritualité ambony zany de ny olona tonga am'zany ataontsika hoe charité fraternelle zany zay fa rehefa avy sy mainsy ampina ny ataontsika hoe agapena hoe lay fitiavana tahaka ny fomba hitiavan'Andriamanitra ny ainga avy amin'ny finoana de zareo taratasy faharoany masin-dapiera any amin'ny toko voalohany ao zany ao iresadresahany makasika an'izany hoe ny fitiavana tokoa zany ny tena zava-dehibe maha-olombanina na ara-panahy na amin'ny ataontsika hoe lafiny maha-olona fotsiny zany zay spirituel humaine zany de ny sary fanananao fitiavana ataontsika hoe fitiavana tena mipetraka amin'ny plasiny amin'ny toerana zay ny tena olombanina ka zay amin'ny fianakaviana ny anarana manome fitiavana sy mandray fitiavana aty amin'ny eglizy sika rehefa milamesa de mangataka hoe ataovy ny alavorary anay amin'ny fitiavana mba ho lavorary sika amin'ny fitiavana ka na amin'ny fiainanao anatin'ny fiangonana dia mahay manome fitiavana ary mahay mandray fitiavana fahasoavana raisitsika amin'ny fahasoavana raisina avy amin'ny fiangonana manontolo io ny sakramenta raisina reny le fitiavana raisina fa ny fahaizana maneho fitiavana ihany koa de ny firosahanao aloha voalohany indrindra mivavaka ianao miray miombona amin'ny mpino mpiray fanantenana aminao manao ny adidy manandrify anao hitanareo mifandray mandrakariva ninona zany ho tenentsika eto de sy maintsy ho foana no hifitinany hoe mandray fitiavana ary manome fitiavana na amin'Andriamanitra sy ianao na amin'ny samy olona de zay foana na fifandraisaninona na fifandraisaninona de zay zany ny fototra ilaysika Fianakaviana fakantahaka ny fianakaviana
antereskali fa ambonindrindra sitrapon'andriamanitra zarivitra ianana isan'andro ny lanitra sady isanjato kristianina miavaky sandra tanjom-piainana fandriamanitra no volondarana ny fahamatsinany no tsara ianarana fandriamanitra no volondarana ny fahamatsinany no tsara ianarana fianakavina fakatahaka ny fianakavia mitereskely ny fampirary maolo masina sy manino miafako tonga o masina fianakavina voasendryreo tsy magnatahotra fitsapana aretina marina fanyaretana lasara misotro rafafakesana aretina marina fanyaretana lasara misotro rafafakesana riandriamanitra ray misotranao izay zanakasiny fanay makasitraka anareo zay nanome anay fianakaviana modelo anay maniry o masina toazy reo izay riandriamanitra ray misotranao izay zanakasiny fanay makasitraka anareo zay nanome anay fianakaviana modelo anay maniry o masina toazy reo izay zanaka sy tena miavaka ianao ry dadalohy marta oarany nipirany nahitany masoandro ianao laneny mateoty riserikera aya mandreny fitaratry leo ny kolokolo sy nanabe mao masy ty anana ny rehetra ny tonga olo masina reno tariketra ni rehetra ny tonga olo masina reno tariketra olakely terezy tena fony ainy ny okarina litany masaka ansainy taononana mafy ny famasinany izay notovoziny tamin'ny fianakaviany menandriamanitra resireny mendrika lamitra nony tany pembavaka fonatrany atrany ahota fahoana rehefa ny andanitrany pembavaka fonatrany atrany ahota fahoana rehefa ny andanitrany riandriamanitra raha sotranao izay zanakasiny fanay makasitraka anareo zay nanome anay fianakaviana modelo anay maniry o masina toazy reo izay riandriamanitra ray misotranao izay zanakasiny fanay makasitraka anareo zay nanome anay fianakaviana modelo anay maniry o masina toazy reo izay alaliniko ny finoako alaliniko ny finoako mba ho kristianina matotra aho
fandaharana enoinao eto amin'ny radio Maria Madagasikara. Zay no resantsika teo zay zany milaza ny maha hoe ao amin'ny fianakaviana ianarana ny fitiavana. Zay ny voalohany fanabeazana fototra tokony ho hita ao amin'ny tokantrano kristianina rehetra, fianarana mitia izay, zany hoe manome fitiavana araka ny tenentsika teo ary mahaya mandray fitiavana ihany koa. Anisan'ny loha hevitra matanjaka zany zay amin'ny pastoraly ny fianakaviana izay hoe fianarana mitia izay, satria na ny fifandraisanao amin'ny tenanao na amin'ny hafa na amin'Andriamanitra dia mifototra amin'ny fitiavana zay ka mahay manome fitiavana, mahay mandray fitiavana ihany koa. Tenin'Andriamanitra ngamba hoentsika mifanindra-dalana amin'izay de ilay soratany Masina Paoly ny Kolosianina. Ao zany izy milazalaza ny toetra tokony hananantsika amin'ny fifandraisana mihafa, na ny toetrantsika ifandraisana mihafa de lazainao zany zay. Eo ihany koa lazainao ny fifandraisan'ny mpivady eo anatin'ny tokantrano, fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka. Mitafia famindram-po amam-piatrana, halemem-panahy amam-panetretena, fahamaotinana amam-pandeferana, ary aoka hifandefitra sy hifamela heloka raha misy manana alahelo amin'ny namany. Aoka ho tahaka ny namelan'ny tompo heloka anareo no hamelanareo heloka koa, fa ambonin'izany rehetra zany de mitafia ny fitiavana zay fehiny hatsaram-panahy rehetra. Hanjaka homponareo any amin'ny fiadanan'i Kristy izay niantsona anareo hitambatra ho tena iray ary ay saotra an'Andriamanitra ny anareo. Hitoetra be deaibe ao anatinareo any amin'ny tenin'ny Kristy ka hifampianatra sy hifananatra amin'ny fahendrena rehetra ianareo ary hoentiny fahasoavana hira ho an'Andriamanitra ao amponareo amin'ny salama makira fiderana mba mitondrokira masina. Ary na inona lazainareo nataonareo dia toto sao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny zavatra rehetra sy ampisaorana an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy manekena ny vadinareo ary ny mety ao amin'ny Tompo, araka ny mety ao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza manao zay asosotra azy, aza sosotra aminy. Ianareo zanaka manekena ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fa hankasitrahan'ny Tompo zany. Ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fandrao dia mamoy foy izy. Io tenin'Andriamanitra io atsika raisina de halalinina matetika iverimberenana de anaovana ezaka kelikely mba ho tratra ny zavatra tsirairay aby fa hasara-pana be deaibe ny nambarany tao Kolosianina toko 7, Kolosianina toko 7 andininy 12 ka hatramin'ny faraky amby 20. Kolosianina toko 7 andininy 12 ka hatramin'ny faraky amby 20. Io zany reo hasara-panahy rehetra voalaza rehetra ao io reo no tiana ho tratra amin'ny fitiavana zay. Ny olona manana fitiavana no afaka hanana zany. Tenentsika teo zany hoe hamindra fo, hiantra olona, halemy fanahy, hanetry tena, ho maotina, handefitra, hifandefitra, hifamela heloka raha misy manana alahelo amin'ny namany. Fitiavana ny fototra anaty zany ka raha tsy mibiazina tamina fitiavana ianao dia miziriziry amihevitra anao satria ny tenanao ihany no heverinao olombelona. Zay le atao hoe égocentrisme. Fa ny olona misokatra mihafa manana fitiavana dia afaka miainan'ireo. Fianarana mamela heloko zany satria io moa anisan'ny fototra zany ataosika hoe amin'ny lasoratra amin'ny gazety La Croix any amin'ny teny français izy tamin'ny lasoratra tao ao zany milaza hoe inona moa no mety mahatonga ny asan-dahalo eo fiarahamonina de hoe mifampialina, mifanao andolo-po, misy alahelo, mifangalatromby, zany voalaza ao zany hilazana hoe sy mahay mamela heloka isika fa mpanao andolo-po matetika ny olona raha nisy zavatra rasy nataon'olona de hoe mbola ho azoko agnao, anao ny alefa ahy ny retour, esprit de vengeance. Zay zany tsy mety satria ny asara-panahy ho an'ny olona manana fitiavana dia mahatsapa hoe zaho avelan'ny tompo heloka dia mahay mamela ny heloky ny namako ihany koa. Zay zany io ambaran'ny Masina Paoly amin'ny Kolosianina toko 7 io le hoe aoka tahaka namelan'ny tompo heloka anareo no hamelanareo heloka ihany koa. Zay anisan'ny ataontsika hoe vahaolana zany hoe mba tsy hoe zao aneny problème raha ohatra zany olona anankiray nanao rasy taminao, ataonao andolo-po ny rasy nataony ary mbola ho valinao ary valinao mihoatra ataonao maharary azy mihitsy, ataonao mahalala ny anaranao izy dia zany raha ohatra valifaty mifanohitoy ohatra zay zany dia io zany dia sy sahatra satria ny valinao faty izy androany de manao koa izy mamaly aniny de miamitombo ny valifaty miamitombo de zay no mahatonga ny korotana von'olona hatramin'ny ankehitriny zao dia taloha ohatra hoe mangahazo ny nangalarina de angalariny ny akoho de makatra de ny akoho nakatra kisoa ny kisoa lasa omby farany ny afarany
mamono olona misy tena vonony rasarasana de vonona zavatra mampalahelo mamenatra inona ny foto zay satria sy mahay mamelahelo ka manao andolom-poa manao an'izay ataontsika hoe valifaty zay fa izany de fanohitra amin'ny fiainana kristianina fa raha ny beazina tsara hanana fitiavana atao anaty fianakaviana zany le olona tsara ny fanabeazana fototra olombanina izy dia sy hanao an'izany satria ho azy dia mamelahelo ka satria mahasapa hoe ny famelan-keloka ny fanehoam-pitiavana tena lehibe indrindra de andramo zavatra tsy tokony ho leferinao intsony fa ozy ianao hoe tiako ianao dika zay avelako hadinoiko ny rasy nataonao zany ny fahaizana mamela heloka ohatrzay keo ne nataon'Andriamanitra ny fahotana ataosika ne tena kivy Andriamanitra zao ve ny mbavalim-pity nefa ny zavatra ataosika fahotana fa avelany ihany heloka asika de zay misy ny ambarany masina Paoly zany eo amin'ny andininy fa 13 amin'ny toko fa 13 le hoe amin'ny toko fahatelo le hoe aoka tahaka namelany tompo heloka anareo namelana heloka koa mila fototra fitiavana zany de fa haizana miaina fitiavana sy kelikely hatramin'ny fahazaza ny tompo tamin'ny tanora olo-dehibe zay no ananana zany toetra mahay mamela heloka zany eritrereto fandretrena olona mpivavaka manao andolo-po tena sy eritreretinao misy hoe ve izy zany mitazona po ilay heloka dia miandrika endritohina izy de hoe ho avy amin'ny lansy mety ohatr'izany ohatra zany anisan'ny zavatra tsy mety de toy izany masina Paoly hoe famboniny zany rehetra zany ireo asara-panabe dehibe ny teneniny zany zay mifototra amin'ny fitiavana daholo izy reo famboniny zany rehetrarehetra zany de zao mitafia ny fitiavana zay fe iny asara-pana rehetra eo zany ataontsika hoe tena ivonyty amin'ny tenin'Andriamanitra ty ny andraisako azy amin'ity fanazavana hoe sekolin'ny fitiavana ny fianakaviana mitafia ny fitiavana satria ninina asara-pana rehetra de tsy maintsy mifamatotra amin'ny fitiavana ianao nampanao soa olona zany sy hoe le volamenao zany nananome rahesa azy ianao olona mantra mangataka zany tsisy dika zany io le mbarany masina Paoly hoe nafona odorana ny tenanao manontolo rahanao manontolo fanananao raha tsy manana fitiavana tsisy dikany aotra zay roboribory ianao aza matyatoka am'izany fa tsy maintsy fitiavana no ataonao ohitra anaty manosika anao am'izay rehetra ataonao de na kely aza ny zavatra ataonao rehefa ny fitiavana no mitondra azy de ny fitiavana no mitraoty zay no zeren'Andriamanitra aminao ny fitiavana na le olona mandray azy aza de zay ny anasika de miteny hoe ty moa de ny fony mameno azy zay ny dikany hoe ny fony mameno azy kely le zavatra tolotrao raha jerevana tombanana valeurany amin'ny fahitana azy sotro zao fa ilay fitiavana nentinao nanolotra azy no zava-dehibe de zay ka ny fitiavana ny fehina asara-pana rehetra zany araka ny tenen'ny masina Paoly de rehefa manana fitiavana dia hanjaka opotsika ny fiadanan'i Kristy de eo moa izany miteny hoe hitoetra be dehibe ao anatinareo any mitenin'ny Kristy ao fianakaviana zany de mba hitoetra be ao ny tenin'ny Kristy zay toriana traizatraiza na ny am-piangonana na amin'ny radio na ny alalan'ny ramasina reny dia rehefa mitoetra opotsika ny tenin'ny Kristy na ho an'ny ray zay mpanabe voalohany amin'ny fianakaviana na ho an'ny reny mpanabe ihany koa na ho an'ny zanaka izay sady manabe ny tena no beazina no manabe ny ray aman-dreny ihany koa dia afaka hifampianatra sy hifananatra misy zavatra fantatry ny ray aman-dreny de atorony ny zanany izay le mifampianatra fa sy hoe ny ray aman-dreny ihany manana ny marina de ny ankizy diso foana eo ihany koa ny hifananatra na ny mpivady mifananatra rangah mananatra andramatora matoma nananatra andrangah ray aman-dreny mananatra ny ankizy mifananatra ihany koa izy samy izy ny zokiny mety ny zandriny aza no ananatra ny zokiny rehefa mitoetra be dehibe ao anatsika ny tenin'ny Kristy satria manana fitiavana sika dia rehefa miteny fitiavana de averimberika ty teny ty satria zay ny fitiavana le hoe fo tehanana ny soa ary fo sy tehanan-drasy satria ny fo tehanana ny soa manana fitiavana ianao de mananatra ianao na manoro hevitra de zavatra tsara hatao zay mamporisika ny hirosona amin'ny tsara kokoa zay le fo tehanana ny soa de mamporisika manome zay rehetra ilana mba hatonga ilay zaza ohatra mba ho tonga amin'ny tanjony satria tia ny zanaka ianao anatin'ny fianakaviana ny fitiavana dia zay fo te hanana ny soa izay dia manao zay rehetra hahatratrarana ilay soa ho any lay olona eo ihany koa lay fo sy te hanan-drasy dia mety misy fahazaran-drasy manomboka amin'ny siry dia anjaranao ny mananatra mitrapoka amin'ny bedy ary manafay kely satria fo sy te hanana ny rasy zay le fitiavana ao anatiny hoe mifampianatra sy mifananatra raha mitoetra ao anatsika ny tenin'ny Kristy ary manana ny fitiavana sika rehefa tena tiatsika na ny reny na ny ray tapo zoko zandry dia na ny zanaka rehefa samy hoe samy metosiky ny fo tia zay de hoe sy maintsy mifampianatra inona ny mahasoa inona ny tsara mifampianatra zay ny atao hoe mifampianatra ny soa hitan'ny dada satria dada taloha dia mba ny beazina taria nanana ny experience sy ny tantaram-piainana sy ny soan'ny ray sy ny tany de mampita satria zay ilay ataontsika hoe mampianatra izy ny asara-panahy efa hitany satria te hanana ny soa eo ihany koa ny mifananatra misy zavatra tsy mety tsy maintsy ahisy na mafimafy aza ny fanisina sy ny fomba entina manabe manisy dia zay le fo
sy te hanan-drasy de zay zany le hoe ambaramasin'y paoly hoe toetra be deaibe ao anatinareo any ny tenin'ny kristy ka hifampianatra sy hifananatra amin'ny fahendrena rehetra ianareo ny fahendrena ny zavatra tsara zany no tiana hotratra anatin'izany anatin'izay ihany koa la ivavako anatin'ny fianakaviana de rehefa aveo izy ianareo a de ho afaka miteran'andriamanitra amin'ny salama matonikira sy ny vavaka samihafa de io ao anatin'ny fianakaviana zay any tafiditra ho azy ny vavaka rehefa velo hoe ary nininona lazainareo nataonareo a de sy opa vararaka na fifanozonana na resaka hoe manao complot melezana ny raha nario andao angalarina kisony tsy zay ny atao ao fa nininona lazainareo sy ataonareo dia atao amin'ny anaran'izay sotompo zavatra rehetra sy ampisaorana an'andriamanitra amin'ny alalan'i kristy de mitohy ny fampianarany mananatra ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano ao mitokantrano ao a ny vehivavy dia adidiny ny manaiky ny vadiny satria fitiavana ny fototra manaiky ny vadiny izy araka ny mety a amin'ny tompo de ny lehilahy indray tia ny vadiny sy sosositra aminy ny zanaka manaiky ny ray aman-dreniny amin'ny zavatra rehetra satria sisy ray aman-dreny an'olo bato mafana ny zanany zany raha sy de hoe ray aman-dreny fatritranolona sanatry ny vava fa ny ray aman-dreny tia araka ny teny hoe fo tehanana ny soa ary fo sy tehanan-drasy dia izay mandrakariva mety ho diso ny ray aman-dreny mety fohy ny zavatra takany fa kosa raha natosiky ny fitiavana izy am'le hoe fo tehanana ny soa ary fo sy tehanan-drasy a de adidiny zanaka ny manaiky ny ray aman-dreny mandrara ny zanany ny ray aman-dreny hoe sy mahazo manao an'izany fa sy mahasoanao a fo tehanana ny soa fo sy tehanan-drasy de adidiny zanaka ny manaiky ny ray aman-dreny amin'ny zavatra rehetra zay zany de ny zanaka manaiky ny ray aman-dreny fa ny ray koa nefa anatin'izay dia sy hampahatezitra ny zanany satria mamoy fo zany hoe aza de mibedibedy fogna amin'ny zavatra tsy misy dikany na fandrarana be fahatany fa tokony miorina mandrakariva amin'ny fitiavana le izy hoe tena tiako ianao ry zanako ka te hanana soa mijery ny ho avy sara mamiratra ho anao any mahatonga miteny an'io sy te hanana ny rasy araka izy de mananatra na de hoalanareo azao adia sy maintsy miteny aho mandrara sy mahazo manao an'izany zay zany le toe-po ao anatin'ny fianakaviana zay hoe tsika mamaraparana zany de zao a adidin'ny ray aman-dreny zany ary zony raha teo a ny miezaka mampita am'ireo zanaka zay nateraka sy beaziny ao anatin'ny tokantrano a ny ataosika hoe lovamasina zany a na ny fomba fampitondrana fiarahamonina malagasy fanazana fahaizana mandrindra fiarahamonina eo ihany koa ny asara-pana kristianina hoe ohatran'izao raka izy ny tena fomba fiesika mety a zao ny toe-po mety na de eo aza fanatotoloana ny didina akanjo manara-pomba kehitriny sy namana zao mba ataosika hoe fanamina mihaza sy namany adidiny ray aman-dreny no mampita an'izany ao anatin'ny tokantrano ihany koa ny fanabeazana de hoe ampina ny zaza zany hahalala ny maizy azy tsy kelikely ty moa zany any amin'ny evany tokony horesana le hoe ampina ny ankizy hahalala ny mampiavaka azy ao anatin'ny tokantrano fa tsy hoe fanabeazana safy be masina de ampitoviana ny ankizy fa mahalala izy hoe zao a misy ankizy io a kalikalma motomotona ny ankizy rehetra ohatra mieritreritra hoe de anao dokotera aby ny ankizy fa ohatra le misy anakiray indray a hafa ny azy ny transpiainany na ny ray aman-dreniny aza ohatra hoe dokotera aby fisy anao hoe zanao masera de aza be desina am'izay fa mahafantatra ny identiteny sy ny maizy azy a ilay zaza anatin'izay ao anatin'ny fianakaviana ihany koa akoatran'le hoe fanampinany ankizy alalany maizy azy manokana zay mba tsy hoe fanabeazana bambaray nomenao fa samy voazery tsirairay ny ankizy a amin'ny maizy azy tsirairay de ihany koa hoe ampianarina izy saina anaty fiarahamonina zany fandalana soimbona na fahaizana mamerina ny zavatra olona ny ramina sy namany hoe averina avy nampiasaina fampahalalana azy hoe ohatr'izao a ny fiainana rehefa any amin'ny sehatra amin'ny birao-panjakana ariary ampianarina azy ny fiainana zany zay le hoe initiation la vie sociale ary ny ankizy ihany koa zany de beazina ihany koa anatin'io tokantrano io a hoe mba hahay mampiasa ny fahafahany tena malalaka izy kanefa malalaka zay a voatatana tsara mampiasa ny ataosika hoe fahafahana izay ananany ary hahay tia mandrakariva zany izy satria efa nahatsapa hoe nanehoana fitiavana atao anatin'ny tokantrano dia haino azy no maneho an'izany a fitiavana zany ka sady hitombo izy no hiamatotra amin'ny maha olona satria le olom-banina ny tenentsika tamin'ny voalohany zany tokony ho hitataratra io asy hoe ny fahaizana azony na ny gradiny na ny ataosika hoe toerana misy azy eo anatin'ny fiarahamonina na ny vola raisiny ny zava-dehibe fa le hoe amin'ny lafiny maha olona ve izy zany a ataosika hoe tonga am'izay ataosika hoe fahalehibeazana amin'ny maha olona zay ary matotra ve izy de eo le lovan'ny raisiny tamin'ny ray aman-dreny zany hoe fananarana reny tena nobeazina de nahazo fananarana sy ny namany zavatra nampitany ray aman-dreny hoe ty fanao ty sy fanao eo zay fa eo amin'ny fiainana ihany koa ny ankizy de makalesona amin'ny fiainany ka afaka manao synthèse izy zany synthèse personnelle hoe inona amin'ny zavatra miraisiko tamin'ny voakely reny no mitombiny am'izao satria ny fanabeazana fotsiny nanaovana azy fa za zao no mitondra ny fiainako de mba mijery hoe
tia ny tena ny dada somama misy lafiny marina tya fa ty sy de marina loatra nanampiazana iny de mety fa tia ilaozako eto aho miatrika amin'ny fiainako tia everiko fa mba mety andray zany no ilanany hoe ny mpanabiany ampianarana manampy azy amin'izay satria mety ho diso hevitra manampy azy any koa ny mpitatana azy ara-panahy ro zoky am-panahy any amin'ny fikambanana masina sy ny namany dia hain'ny ankizy zany mandanjalanja hoe inona no ny raisiko tamin'ny fanabeazana ny menray aman-dreny atao amin'ny fianakaviana inona ny zavabaovao azy koa teo amin'ny fiatrehako ny fiainako zany a rehefa miatrika amin'ny fiainana zay ka zao a fototry ny fiarahamonina tsara sy azo iainana ny fianakaviana nanampiasarany zanany ka misy ankizy a tsara taiza zay no mahatonga ny eglistika zany tena miaro ny fianakaviana ary tena manokana pastoral lehibe mahakasika ny atsoka hoe pastoral familial zany hoe fiahina ny fianakaviana de io fianakaviana io de miorina mitokantrano vita mariazy aloka isika zao mety manonofinofi asambarana be hoe tsara zany zavatra teneny frera zany raha tanteraka tokoa fa zao a sy maintsy ny mpivady aloha zany no miroso handray ny sakramenta maha kristianina amin'ny sakramenta amin'ny fianakaviana fanambadiana de io sakramenta fanambadiana manorina amin'ny fianakaviana am'izay miteraka de manabe tsara ny zanany de rehefa voabe tsara ny zanany mahazo olombanina dia ny olombelona rehetra misy no mijokany zany hoe namoko olomanga ny fianakaviana anankiray a de mijokany asambarana ary milamina ny fiarahamonina rehetra sisy n'izao disadisa sy krizy samihafa izao amarana anazy tanteraka ny tenin'Andriamanitra ty tena mba tiako zany a hoe rehefa manao fampiofanana mariazy a manao fanatokatrano a de mba ohatra hoe mba tenen'ny inspecteur na armopera miteny any ty tenin'Andriamanitra amin'ny lioka toko voalohany toko fahenina ty ao amin'ny toko voalohany maky matetika avy hatrany dia ny filazana tamin'ny anjely iny zany a iny matetika tena voavaky matetika fa ny toetrany Elizabeta Zakaria io zany a io no anomboany azy zany rehefa nilazany hoe haterany Joany Batista de hoe samy marina teo mason'Andriamanitra izy mivady samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena sy nanasiny tamin'ny didy sy ny tenin'ny tompo rehetra io zany tena tiako ho an'ny mpivady rehetra na ohatra ataonareo teny fanevan'ny fanambadiana aza lioka toko voalohany andiny fahenina samy marina teo mason'Andriamanitra izy mivady zany hoe Elizabeta Zakaria sady nitondra tena sy nanasiny tamin'ny didy sy ny tenin'ny tompo rehetra zavatra mahafinaritra misy pretra eto amin'ny diocèse am'izao a raha misy olona mangataka hiresaka mariazy a de ozy izy hoe anareo mivady aloha sy maintsy manana baiboly anareo manokana sy ny baiboly ny dadabe a fa anareo mivady misy manana anareo ve manana ngay manana ny sasany manao hoe mbola sy manana de hoe mividiana ary aloha de tonga avy eto miresaka rehefa aveo zany a manana baiboly a satria mba hakanatahaka ny Zakaria sy Elizabeta hoe mba ho marina eo mason'ny tompo izy mivady ary mitondra tena sy nanasiny tamin'ny didy sy ny tenin'ny tompo rehetra didin'Andriamanitra de ao amin'ny baiboly misy an'izany ary ny tenin'ny tompo rehetra de ao ka ny mpivady zany mila manana baiboly ary tena rariny zay ary tokony halany zay rehetra tahaka isaky ny fianakaviana zany ary ny pretra no hanampy azy hoe sy maintsy manana baiboly ny isam-pianakaviana mba ho tanteraka ty toetra ny Zakaria sy Elizabeta ty ho an'ny mpivady hoe samy marina teo mason'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena sy nanasiny tamin'ny didy sy ny tenin'ny tompo rehetra manaraka zay raha ho an'ny mpivady fa ho an'ny zaza ao anatin'ny tokantrano ray a de ny lioka toko faharoa andiny faharoa dimapolo ary Jesoa ny tompo fahendrena sy tena ary nandroso nahateo tia tamin'Andriamanitra sy ny olona io zany tsy hoe mahandriamanitra azy na zay fa anasongadinana indrindra hoe Jesoa de teraka ary notezana atao anaty fianakaviana ihany koa notezana izy dia nobeaziny ray aman-dreniny de inona no misakana an'izay zany ho antsika rehetra ao anatin'ny tokantrano a sy atratra zay mitompo fahendrena sy tena zany hoe sy hoe vondraka fosiny de matavy de botabota fa mitompo fahendrena ihany koa vokatry ny fanabeazana tenen'ny ray aman-dreny ary mandroso mahateo tia eo mason'Andriamanitra sy ny olona zany hoe any am-piangonana miditra fikambanana masina mivelatra ara-pinoana mba mamonjy école de prière ary eo anatrehan'ny olona de hita zany fa tena hendry sy mahafinaritra fa raha nasika eo ary ny fandarana ho an'ity androany tia kastrako tompo kilasy tompo vavy ny fiarahana tamintsika zay lo hevitra mahakasika amin'ny fianakaviana ho an'ny vavaka hariva ataon'ny mpianakavy ihany koa de tsika mbavaka mba hanana ny fitiavana amin'ny fianakaviana ary hifananatra sy hifampianatra araka ny sitrapony Kristy mametraka ny velo mafinaritra frera Marcel. Alaliniko ny finoako. Alaliniko ny finoako mba ho kristianina matotra aho. Fandaharana enoinao eto amin'ny Radio Maria Madagasikara.